Raha ny ampiray nisan'ireo namoinay noho ny Covid-19 ny alahady teo dia tsy nisy olona maty omaly alatsinainy raha nitatitra navoaka ny haino manjerim-panjakana androany talata 6,700 araka izany ny isan'ireo olona maty vokatry ny valanaretina Covid-19 hatramin'ny nisiany teto Madagasikara. Ankoatra izay dia olona 4 tamin'ny fitirina 4,700 no nahitana ny tsimokaretina coronavirus araka nitatitra navoaka ny haino manjerim-panjakana hatrany. Avy eto Analamanga ny 3 ary avy any Itasy ny 1. Niena ihany koa ireo olona nahitana tranga fahasarotana satria dia 4 sisa ny isan'izy ireo. Olona 2 no sitrana araka ny tazitra androany talata. Tsy lany teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana androany talata ny fanomezan-dalana ny taxi moto hitatitra olona ara-dalàna. Tsy nanaiky ny ampiasana azy ireny ho toy ny fitaovam-pitaterana ny maro anisa. 770 ny mpanolo-tsaina no nanda ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity. 3 no nanaiky, 2 no nanao vady fotsy ary 1 no tsy tonga nanatrika ny fivoriana araka ny loharano-baovao avy eo amin'ny filan-kevitra munisipaly. Liben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Nainandria Tsitohaina moa no nametraka ny tokony handinian'ny filan-kevitra munisipaly ny fanomezan-dalana ny taxi moto saingy nilaza ihany koa izy tetsy ankilany fa mbola tsy mety ny hanomezana alalana ny taxi moto eto Antananarivo satria mety hiteraka fikorotanana. Tonga androany tolakandro teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny andiany faharoa amin'ireo mpilalao ny ekipa pirenena Barea izay atrika ny lalao ifanandrina ny Madagasikara sy Bénin. Tazana tao i Ryan Ravelson, Romain Metanir, Pascal Zakanantenaina, Mam Gervais Randrianarso, Fabrice Rakotondrabe, Carolus Andriamaitsinoro ary Aroasina Andriamrado fantatra amin'ny anarana hoe Dax. Anampy ireo mpilalao 420 efa tonga omaly alatsinainy araka tamin'ny mpanazatra Eric Rabesandratana sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky izy ireo. Anatanteraka fanajara-tena eny amin'ny kianjan'ny Barea eny Mahamasina ireo mpilalao ireo amin'ny 7 ariva. Androany talata ihany koa no nanainga ho an'ny Afrika Atsimo ireo mpitsara lalao baolina kitra iraisam-pirenena malagasy 4 izay tsara ny lalao ifanandrina ny Namibia sy Congo. Anisan'izany andro fetra avombitana Rakotojaona, i Lionel Hasinjaraso, Andrianantenaina, i Dimbiniaina Andriatinarvelo ary Abdul Oabe Kanuso. Ho tanteraina ny alarobia 2 septambra ao amin'ny kianja Orlando Johannesburg any Afrika Atsimo ity lalao ity noho ny tsy fanana ny Namibia kianja manara-penitra eken'ny Confédération Africana ny sahanan'ny baolina kitra na ny CAF.